Zay ny amin'iny fa betsaka ihany koa ny vaovao izay ezahana ho fitinina amintsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity tapatapam-baovao ary no andao rahantsika vetrany. Lehilahy roa no saron'ny polisy pirenena niaraka tamin'ny volasandoka ny fiandohan'ny herinandro ity tao Ambalafao, faritry Matsiatra ambony. Volasandoka amin'ny tentina 2,000 miisa 70 izay rahatambatra dia 7,3 no tratra teny amin'izy ireo. Izy lahy ireto dia mpanaparitaka fotsiny ihany raha araka ny loharanom-baovao, fa ny tena mpanamboatra dia mbola mandehandeha ihany. Ivezivezen'ny volasandoka toy izao ny ao Ambalafao noho ny fisian-tsenan'omby lehibe any an-toerana ary sarotra ny hanavahana ny tena izy sy nioska noho ny habetsahan'ny vola mihodinkodina ao amin'ny tsena io. Noho izany dia mila mailo ny tsirairay. Mpianatra vavikely nisy nankakeriny raha nirava ny anatra tao Ambatondrazaka. Nantsoina ary novitahan'ireo mpankakeriny ilay zazavavikely ka avy hatrany dia tafiditra tao anaty fiara. Araka ny loharanom-baovao iray dia nifamadika ny zaza tiana alaina satria nisy namany iray ity zazavavy ity ka ino no tokony ho nalaina izay zanak'olona manan-katao. Noho ny fahitany manodidina ilay tranga dia gaga izy ireo noho izany satria nifamadika ilay zaza. Matahotra avokoa ny mpanambola any Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao satria raha ny alarobia teo no isehon'ny fakana-keriny dia nisy tokony ho tamin'ny 5 ora sasany hariva tany ho any indray dia mpivarotra mpamongady iray no notafion'ny olona amin'ny rongo-basy tao amin'ny trano fivarotany. Tratra mpitandro filaminana ny iray tamin'ireo jiolahy fa ny namany kosa tafatsoaka. Miorooro ny vahoaka any an-toerana ka miantso fandraisana ndraikidraingana. Efa manao fanadihadiana lalina moa ireo mpitandro filaminana. Anao fitokonana ny mpikambana ao amin'ny UCTU raha toa ka tsy mbola ampidin'ny fanjakana ny vidin'ny solika. Raha tsy izany dia zavatra karazany 3 no mety iseho dia ny fanapahana ny lalana ifamoivoizana, ny fijanona ny asany ao amin'ny kooperativa ary ny fiakaran'ny sarandalana ho 700 ariary. Nangataka fihaonana amin'ny UCTU noho izany ny minisitry ny angovo sy ny ankoranafo mba hanazava eo anto ny fiakaran'ny solika io. Nilaza moa Ilanto Rasolo Elson fa tokony mbola ho lafo noho io ny vidy solika ankehitriny saingy noho ny fiantraikany amin'ny mpanjifa dia natao hatreo aloha. Tovolahy kely 10 taona no maty ny vilan-doha tao Ampaniandrefana Avakomaly. Raha ny fitantaran'ireo any an-toerana dia avy namono biby mananjina voalaza fa tarondrondolo ity zaza ity, izay karazana tanalahy tsy dia fahita matetika. Rehefa avy nirava ny anatra iny izy sy ny namany roa niaraka taminy dia nahita tanalahy iray miloko volondavenona teny ambony hazo tamin'ny kirihitr'ala nolalovan'izy ireo. Nalain'ilay zazalahy ilay biby ka nolalaoviny nataony kombiomby, nampijaliany ary novonoiny avy eo. Tsy nanam-pona inona na inona ny rehetra fa raha vao niditra tao amin'ny trano fonenany ity namono tanalahy dia nitaraina ho narary an-doha mafy, nidelira sy nikikika ary nisitritra sady niolankolana tena toy ny tratran'ny aretina mbalavelony ireny. 7 minitra tao aorian'izay dia tsy nahatsiaro tena izy ka nikoropa ka niava nitondra zaingana tany amin'ny hopitaly. Nefa teny an-dalana sahabo 3 kilometatra miala ny tanàna dia tapitra ny ainy. Nokarohin'ny fokon'olona moa ny fatin'ilay tarondro basaika hanaovana alafady amin'ity tranga mampiorikoditra ity kanefa tsy hita popoka teo amin'ny toerana nitondroindreo ankizy roa lahy niara-nody tamin'ilay zaza namono ainy intsony ilay biby tanalain-dolo mananjiny.